Natranarana tokolasy vavy toka eto amin'ny fandanana mahery sika tahaka ny alady ohatran'izao hanomezananao ireo vaovao ara-panatanjahantena sy ny vaovao mandinina izay voka-dalao tamin'ity farany herinandro ity izay manatitra ny araba indray dia manasana maraka hatramin'ny farany ity fandarantsika androany miaraba nanao miarabanao mbola dia miaraba koa tsika rehetra apity ny fanatanjahantena tonona zatra rehefa lahady izao dia izara roa ny fandarantsika ny tapany voalohany dia iresana ireo vaovao rehetra indrindra ity herinandro ity makasika ny fanatanjahantena ary tapany faharoa dia iresantsika ny tontolon'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany izay tanterahana ny Brésil amin'izao fotoana izao. Raha tokony izy koa dia manana havahintsika na ao anatin'ny tapany voalohany na amin'ny tapany faharoa misy ny makany lokany ao anatin'izay tapany faharoa mandrindina ny mondial izay fa mandram-piaina izay amboantsika azy ary dia mandrindina ny fanomanantena ny makida Madagasikara satria dia efa andro sisa nisy enanao dia avy ny fahavalo amby roapolo ny volana Jona hiatria ny makida Madagasikara ny amboaran'ny Afrika sady fiantsanana ao an'ny mondial 2024 amin'ny asabotsy zao amin'ny fahavalo amby roapolo ny Jona tokoa no hiatrika ny lalao voalohany ny makida Madagasikara izay hikatroka amin'ny Zimbabwe. Ny zoma hariva teo ary dia fantatra ireo mpilalao enina amby roapolo izay voatazona farany handrafitra amin'ny ekipam-pirenena malagasy. Eo ihany koa ny mbola ahiany ny federation ny amin'ny fahazoana ny kianja ny Mahamasina izany hoe afaka andraisana ny lalao sa tsy misy tondra fanazavana aneo anatin'ny mpanao gazety ary zareo tao amin'ny federation ny zoma hariva teo nampafantatra ny ekipam-pirenena sy mitondra ihany koa ny vaovao rehetra mahakasika ity lalao ity. Herinandro mahelikely ireo sisa dia andray ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika sy ny fanitsanana ny fiadina ny tompon-daka eran-tany sy eto Madagasikara eo amin'ny taranja baolina lavalava. Ny zoma teo dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ary zareo tao amin'ny federation na ny vaovao farany. Hatreto dia mbola mipetraka ny ahian'ny federation ny amin'ny kianjan'ny Mahamasina mbola sy misy mansa ny fanazavana mazava sy matotra ny amin'ny hoe hovonina araka ny tokony izy ve ty kianjan'ny Mahamasina ity raha toka anaovana fety ny arivan'ny 4 Jona. Mikasika anay kianja bean'ny Mahamasina zany dia efa nisy fotoana zany zay nanorata ny tenanay tany amin'ny président de la République zany nanoratra ihany koa ny président ny comité olympique malagasy nanoratra ihany koa ministre ny fanatanjahantena mikasika ny kianja bean'ny Mahamasina zany commune koa fa nanoratra koa mikasika ny kianja bean'ny Mahamasina satria dia nazatratsika tamin'izay dia misy fety foana eo amin'ny kianja bean'ny Mahamasina rehefa 26 juin ariva ary simba ny kianja simba ny pelouse zany le bozaka ary sady matiasina mihitsy le kianja ary izay no mbola antony mbola nangatahanay zany tamin'ity taona ity hoe mba aloha mba tsy eo amin'ny kianja bean'ny Mahamasina ny fety ny ariva ny 26 juin fa mba atao any amin'ny toeran-kafa ary misy miresaka moa hoe maninona raha atao zay tsy akarany eo ambony kianja eto dia miteny hoe tsy ho voafehy mihitsy ny olona tsy akatra ambony kianja zany rehefa lanonana ohatran'ireny ary be da be ny sosokevitra moa kanefa ny zay zany mba zavatra hoe mba angaviana zany hoe fangatahana hoe mba lomba tsy ho atao eo mihitsy zany ny fety amin'ny 26 juin ariva ary manaraka izany akoatran'izay zany dia amin'izao fotoana zao nefany dia mbola eno ihany zany hoe eo ihany le fety amin'ny 26 juin amin'ny ariva. Efa nampahafantariny federation ny confederation africaine ny rugby fa raha toka tsy vonina ny kianja Mahamasina dia hafindra atsy Afrika Atsimo ny lalao rehetra. Ny federation malagasy ny taranja baolina lavalava araka izany no hibaby ny sazy sy hiantoka ny sarantalan'ny délégation rehetra ho atsy Afrika Atsimo. Nandritra ny fiaonan'ny federation sy ny mpanao gazety ny zoma teo dia fantatra fa anoana ara-pitaovana mitetina 4,000 euro ny maki ny orinasa frantsay aloflok sy ny mahasovo frantsay nanome ihany koa fitaovana mitentina 4,000 euro. Efa nivoaka ny zoma hariva teo ihany koa ny lisitry ny mpilalao 420 voatazona farany
dia Izo avy eo amin'ny 3FP, Sidonie avy eo amin'ny 3FP, Coco avy eo amin'ny Tam, Benja avy eo amin'ny TFMA, Ery avy eo amin'ny Kosfa, Bien avy eo amin'ny IRC, Rabe avy eo amin'ny 3FP, Toussaint avy eo amin'ny IRC, Toltra avy eo amin'ny 3FP, Rija avy eo amin'ny 3FP, Teka avy eo amin'ny Cheminot, Asna avy eo amin'ny Koup, Aja avy eo amin'ny 3FP, Claudio avy eo amin'ny USA Anakady Fotsy, Christian avy eo amin'ny USA Anakady Fotsy, Gougou avy eo amin'ny Kosfa, Radadatou avy eo amin'ny IRC, Dolalla avy eo amin'ny Ikoup, Soulbe avy eo amin'ny Cheminot, Anthony avy eo amin'ny USA Anakady Fotsy, Tina avy eo amin'ny IRC, Rahery avy eo amin'ny USA Anakady Fotsy, Dolfa avy eo amin'ny Kosfa, Zaki avy eo amin'ny IRC, ary Alain avy eo amin'ny 3FP.